ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmirava antsika rery afaka malala tratra ity zoma fa 20 ny volana aprily ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika anio dia ny asan'ny apôstôly toko 10. Asan'ny apôstôly toko 10 andiny faefatra amby telopolo ka hatramin'ny fatelo amby efapolo. Asan'ny apôstôly toko 10 andiny faefatra amby telopolo ka hatramin'ny andiny fatelo amby efapolo. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Petera ny loham-bavaka nanao hoe hitako marina tokoa zao fa tsy nizahatavan'olon'Andriamanitra fa amin'ny firenena rehetra zay olona matahotra azy ka manao ny marina no ankasitrahany. Ianareo mahalala ny tena izay nampitondraina ho an'ny zanak'Israely mitory teny soa milaza fiadanana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Izy ny tompon'izao rehetra zao. Dia ilay teny natomboka hatrany Galilea ka notoriana tamin'ny Jodia rehetra teo aorian'ny batisa izay notorian'i Jaona dia ny amin'i Jesosy avy any Nazareta, izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanamasina sy ny hery sady ny andehandehana nanao soa sy nahasitrana izay rehetra azo ny heriny devoly satria Andriamanitra nomba azy. Ary izay novavolombelon'ny zavatra rehetra izay nataony tany amin'ny tanin'ny Jiosy sy tany Jerosalema. Izy dia novonoina nantony teo amin'ny hazo, nefa natsangan'Andriamanitra kosa izy tamin'ny andro fahatelo ka naseho ny maromaro, tsy tamin'ny olona rehetra fa tamin'ny vavolombelona izay nitenen'Andriamanitra raha teo, dia taminay izay niara-ny hinana sy nisotro taminy rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Ary izy nandidy anay tory amin'ny olona ka hanambara fa izy ny voatendran'Andriamanitra ho mpitsara ny velona sy ny maty. Izy no ambara ny mpaminany rehetra fa amin'ny anara no ahazony izay rehetra mino azy famelan-keloka. Ray masina manamasinana ny fahamarinana ny teninao, ny fahamarinana. Amen. Ary Petera ny loham-bava hoe hitako marina tokoa zao fa tsy mizahatavan'olona Andriamanitra. Hitako marina tokoa zao fa tsy mizahatavan'olona Andriamanitra. Iny natokan'ny Petera ny teny an'io teny io ry havako malala. Andriamanitra tsy mizahatavan'olona. Farafahakeliny reto zavatra telo roto raha an-tsainao. Tsy mizahatavan'olona Andriamanitra satria Andriamanitra no nanamboatra ny nahary ny olona rehetra. Tsy misy zany no arian'Andriamanitra hijaly. Tsy misy zany tavan'olona no arian'Andriamanitra hijaly. Ary tsy misy tavan'olona no arian'Andriamanitra hangirifiry. Tsy mizahatavan'olona Andriamanitra. Raha ohatra ka misy antokon'olona na firenena eto ambonin'ny tany no andevozin'ny firenen-kafa na hiara-ny fangirifirian'ny firenen-kafa, dia izao tena noho ny maha olombelona ny mpanotana izany. Fa Andriamanitra tsy mizahatavan'olona. Mety jerena amin'ny toko anankiray eo amin'ny zoatra masina na boky anankiray amin'ny zoatra masina, mety misy hoe firenena anankiray na nandeha firenena anankiray na olona anankiray vitsivitsy no andevozin'olona maromaro, mety misy zany amin'ny zoatra masina. Mety misy ny hoe nahazozina hoe taranakirianina dia ho andevozin'ny taranakirana, mety misy zany amin'ny zoatra masina. Fa amina pahan'ny boky anankiray ihany. Fa misy ny antsoina hoe principe biblika, zany hoe misy zany foto-kevin-dehibe ao amin'ny baiboly. Ka rehefa mamaky ilay baiboly ianao dia izao mamaky ilay baiboly amin'ny manontolo. Ohatra, raha mitenitsika eo amin'ny baiboly manao hoe ao amin'ny zoatra masina dia Abrahama ohatra dia nanana ny toetrany manokana, dia ataontsika ohatra hoe Abrahama dia nanambady asa maromaro, na ohatra koa hoe Jakoba dia nanambady roa, na tahaka izany, na Esau tahaka izany. Fa dia raha ohatra ka jerena amin'ireny boky ireny zany, amin'izany amin'ny bokin'ny Genesis ianao na amin'izany amin'ny bokin'ny Exodus ianao, dia mety mahita hoe ay zany kay ny poligamia raha tsy ohatra masina.
raha mijanona amin'ny exodosy ianao na amin'ny bokyny Genesis dia ozy ianao hoe ahaka poligami arazy ohatra masina. Fa rehefa ohatra ka ny baiboly manontolo amin'izay ny vakianao dia mametraka prinsipa amin'ny baiboly, mametraka foto-kevitra izy hoe lehilahy ray ny vadiny vehivavy ray. Zany raha ohatra ka boky anankiray fotsiny ny vakianao na atoko anankiray de mety diso lalana ianao, fa rehefa vakianao boky manontolo de tsapanao hoe aika ny tena planin'Andriamanitra lehilahy ray vadiny vehivavy ray ohatra. De misy an'izay prinsipe izay mandrakarivo anatin'ny baiboly hoe tsy nitoko anankiray akory na ny andininy anankiray no vakianao no ino no horohitinao ao, fa vakio jereo amin'ny baiboly manontolo lay foto-kevitra de mivoaka lay foto-kevitra ijoroan'ilay baiboly. Mety misy ohatra hoe Andriamanitra mandripaka firenena be lehibe vonoy fa zao mety amin'ny toko anankiray na hitanao an'izany, asa mety any amin'ny boky Mpitsara, mety any amin'ny boky ny Exodosy, fa zao rehefa jerenao ny soatra masina manontolo de kay Andriamanitra tsy mpamono fa mpamelona. Fa raha ohatra ka mijanona amin'le boky anankiray iny fotsiny ianao dia diso fijery. Zay mahatonga ny hoe ny soratra masina manontolo sy ny soratra masina ihany, soratra masina ihany ary ny soratra masina manontolo. De eto de tsisy hafa amin'izany mihitsy. Raha ny baiboly manontolo ny vakiana de zao tsy mizahatavan'olon'Andriamanitra, satria Andriamanitra nahary ny olona rehetra. Planin'Andriamanitra nahariana ny olona rehetra. De zao Andriamanitra tsy miankatra. Ary mahafinaritra ery le hira nataony malagasy, hiran'ny Carl Fainy angamba ny ambony izy misy ny hoe ny lany trambony tsy mba miangatra fa tandrifindraona angambany ianao. Asa moa namorona ny hira iny hira mahazatra ny ambavan'ny olona zokonjokony. Fa tsy diso akory zany rehefa afaka malala, Andriamanitra tsy zahatavan'olona. Rehefa mijery an'Andriamanitra ianao zany any de zao amin'ny fona de zao aza mieritreritra hoe ny angaran'Andriamanitra noho ny zavatsarotra lalovanao. Ny tiavin'Andriamanitra manokana noho ny fahasoavany misy mazava ho azy, fahasoavana na fahasoavana ho Paoly. Fa ny fahaizana Andriamanitra manokana noho ny endrina noho ny toerany ny aviny tsy misy zany. Satria toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo zao de ny olona, ny tany sy izay rehetra eo aminy nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, tsy mizahatavan'olon'Andriamanitra. Fa ny faharoa de zao tsy mizahatavan'olona Andriamanitra ka tsy vitany hoe manavaka hoe manavaka azy, fa zao tsy mizahatavan'olon'Andriamanitra ka mamelona azy, mamonjy azy rehetra. Ny planin'Andriamanitra de zao planina mamonjy ny olona rehetra. Raha mijery an'io Luka 10 atsika de ny amin'ny tantarany Cornelio ny tantarainy eo zay tsitsiosy firazanana dia io ny mahatonga ny Petera nanazava manao hoe akay ny famonjena, zany hevitra ozy Petera fa ho anay ihany ny famonjena satria zay jiosy, satria zay taranaky Abrahama, fa kay tsy zay ny planin'Andriamanitra. Hay ny planin'Andriamanitra ny olona rehetra mihitsy ny tiany vonjena ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo. De zay avako malala, manana anjara amin'Andriamanitra ny olona rehetra. Ary izay olona rehetra zay no mahatonga ny fiangonana nge, mahatonga ny fitopim-bavahana ao am-piangonana ho fotoana ho an'ny olona rehetra. Tadidio zay fa ny fitopim-bavahana de misokatra ho an'ny olona rehetra. Fitopim-bavahana zany dia natao afaka naiza eto ambonin'ny tany ka favahana kristianina de zao azonao hitsofohana iny angonana. Natao an'ny rehetra io. Natao an'ny rehetra io satria ilay Andriamanitra de Andriamanitra mamonjy ny olona rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Zay ny dikany teny hoe raha mitentsika anatin'ny fanekem-pinoana manao hoe mino ny fiangonana kristianina manerana izao tontolo zao. Ny dikany teny hoe manerana izao tontolo zao de katolika universelle. Ka milaza manao hoe ny dikany hoe milazany hoe ny dikany teny hoe universelle na katolika arabaky teny amin'ny teny latinina dia
tsy hoe lafiny radiografia hany tsy zay ihany fa nidikany teny hoe mino ny fiangonana katolika katolika moa ny azona lay teny hoe katolika fa ny fiangonana protestanta koa nge katolika am'izay lafin'izay raha tsy katolika izy de lasa sekta ve zany sa ahoana fa ny fiangonana protestanta koa tsy maintsy katolika fa tsy lay katolika romanina amin'ny eritreretantsika azy fa hoe tsy maintsy tokony universel izy zany hoe misokatra ho an'ny olona rehetra izy misokatra misokajy ny olona rehetra misokajy taona rehetra ary mandeha amin'ny toerana rehetra zay ampandrahan'Andriamanitra azy izy zay milaza ny ataontsika hoe mahamanerana ny fiangonana ao anatin'ny fanekevim-pinoana apôstôlika io misy an'izany hoe za de mino ny fiangonana kristianina manerana universel katolika ho tsika ny katolika de efa niazona zay raha teo ny teny hoe eglizy katolika romanina fa ny fiangonana protestanta koa tena zay mihitsy azonao atao mihitsy miteny hoe eglizy tsy fantatro eglizy katolika réformé anga za fa lay katolika de milaza hoe tsy lay katolika romanina fa lay milaza lay hoe manerana misokatra tsy manafaka tsy manilika misokatra ho an'ny rehetra mandeha amin'ny toerana rehetra zay tian'ny tompo anyrahana azy Andriamanitra tsy mizatavan'olona de manana adidy zany ny mpino hitory amin'ny olona rehetra hitory amin'ny firenena rehetra tsy misy firenena natokana tsy hitoriana ny filazantsara tsy misy vondron'olona natokana tsy handray ny filazantsara de mandeha nanontanian'ny mpianatra fanontaniana hoe ona paster andrenam-ponomerina ve voavonjy ahoana reny olona talohany natokavan'i Jesoa reny na talohany nafatarana an' Jesoa de zao ny valina ny teneniko tamy manao hoe hoinonao inony zany zay atonganao any an-danitra atao fa aza mihitra-panontaniany amin'izay hitoran'Andriamanitra nandrenam-ponomerina na ara-dama vaky loha amin'izany ianao fa an'Andriamanitra zany aza mipetraka eo amin'ny toeran'Andriamanitra fa tsy zakanao ny toeran'Andriamanitra ny toeranao raha manahirana anao no mamitany azy fa zao anjaran'Andriamanitra zany fa tsy anjarantsika tsy voavalitsika zany marina loatra fa misy ihany ny théologie thomiste na Martin Luther sy Calvin koa raha ny teny an'io hoe misy ihany ny lalàna hoe tsara in'Andriamanitra amin'ny lalàna ny natiora izy ireo io tenen'io hoe Andriamanitra de mamonjy ny olona marina zany hoe andrenam-ponomerina de tsara in'Andriamanitra amin'ny lalàna nisy tamin'ny andrenam-ponomerina fa tsy tsarain'Andriamanitra aty amin'ny fotoana iainantsika izy akory tsy zay mihitsy ary mety andrenam-ponomerina aza ny hoelohanao any amin'ny fanjakan'Andriamanitra satria tsara in'Andriamanitra tsy mizatavan'olona Andriamanitra marina Andriamanitra mahafantatra ny toe-pon'ny olona noho zany dia Andriamanitra ny tsara ny olona tamin'izany fotoana zany tamin'ny lalàna ny natiora na tamin'ny lalàna zay lalàna-piarahamonina nisy tao aminy de zay ny tsaran'Andriamanitra azy azay nydikany hoe nidina tany amin'ny fiainantsika Jesoa aveo namonjy reny olona ireny zay marina tamin'ny lalàna ny fiarahamonina tamin'ny fotoana azy tenen'ny Peterio tsy mizatavan'olona izy fa mamonjy zay rehetra marina de azagaga raha ohatra ka tonga ny fanjakan'Andriamanitra sika ka misy olona ny alohantsika asa tsy fantatro olo-marina atao ve andrenam-ponomerina na atao ve tsy fantatro ohatra zany ho hitanao any izy tsy nandray izy tsy nindray sy nampandray izy tsy nitokanana tekona fa mety vao tonga any izy ohatra azagaga satria tenen'ny marina izy tamin'ny fotoan'androny olona tia namana izy tsy nandatsakainy izy olona be fitiavana izy dia io avy eo Jesoa namonjy azy tamin'ny alalan'ny azy fijaliana dia azagaga fa tsy anjarantsika ny mamantatra an'izany tsy atsika zany fa an'Andriamanitra ianao zany tsy afaka miteny ndeha na ohatra nandrenam-ponomerina ianao tsy afaka manao an'izany so satria ianao efa nahen'ny filazantsara ianao efa tia ambadiky ny fahatongavany filazantsara noho zany dia ianao tsy maintsy mitoetra mifanahy ny filazantsara fa tsy afaka miverina amin'ny hoe andao hiverena ny an'andrenam-ponomerina na andao hiverena tamin'ny Andriamasina valina na andao hiverena tamin'ny andra fosirangita tsy mety hiverenana tsony fa ianao efa zao andro ankehitriny zao de nitakina aminao ny fahamarina ny filazantsara fa tsy ny fahamarina ny fiarahamonina tsotra fotsiny tsy nizahatavan'olona Andriamanitra fa ny fahatelo de zao tsy nizahatavan'olona Andriamanitra ka mitany olona rehetra jereo tsara ke ny fitan'Andriamanitra ny olona rehetra mamposaka ny masoandro izy manome ny rivotra izy mamindra fo izy
inona tokony hotoetsy atsika ry afaka malala am'izany raha manafatry petera hoe tsy mizahatavan'olona izy inona ny akon'izany amin'ny fiainam-panahintsika 3 voalohany dia izao tia ny olona rehetra tia ny olona rehetra manam-pitiavana ny olona rehetra tia olona ary ndraindray zaingy ny tsy kristianina indray no ataontsika hoe humain ho nareo miteny frantsay noho ny kristianina ny andriamanitra ny kristianina sy ny kristianina dia humain tia olona moratoina fa misy inge fivavahana ka rehefa tsy manaraka amin'ny fivavahana anao dia sanatria hoarina amin'ny amboa hoe rehefa tsy mitovy finoana aminay dia tsy izy tsy mitovy larana aminay tsy olona akory azy fa ny kristianina rehefa ko malalatra izany kristianina dia izao hatramin'ny farafofinain'ny olona dia manana fanantenana izy fa andray ny filazantsara io olona io endrika andriamanitra io dia manana adidy izy ho tiany io fa ny faharoa dia izao ny akony amin'ny toetrantsika tsy hoe tia ny olona rehetra ihany sika ka miezaka mamonjy azy manampy azy fa izao faharoa koa tsy mizahatavan'olona andriamanitra ka tokony toetrantsika dia izao miezaka tsika mitaona azy ao amin'ny filazantsara ny zavatra tsara indrindra tolotro ny namanao dia ny filazantsara mety misy olona tena tianao fantatrao dia izao ampahafantara azy hoe tena tiako ianao fa ny zavatra tena entiko mitianao dia izao tiako voavonjy ianao tiako ianao handray an'i Jesosy azoko omenanao zavatra irinao ao azoko omenanao ny vola fa manana azoko omenanao ny akanjo fa tsy manina fa zao ny zavatra tena hanehoako fitiavana anao indrindra dia izao mampahafantatra anao afa tianao Jesosy ary tiako ianao raha voavonjy tia ny olona rehetra ianao dia tianao ny olona raha voavonjy dia ampahafantaro azy ny filazantsara raha manolotra zavatra tsara olona ianao dia izao ampahafantaro azy koa Jesosy fa ny fahatelo sady farany dia izao ny tokony ho toe-panary avako malala dia izao tsika hoe tia ny olona rehetra ianao dia tianao ny ahavavonjy ny olona rehetra fa ny ako ny fahatelo amin'ny hoe tsy mizahatavan'olona ianao dia izao mizara ho an'ny olona rehetra koa ianao mahafoy ho an'ny olona rehetra tsy manao sokajy hoe ny olona ohatr' izao ihany na ihany na fa ny olona rehetra zay sendra ny tananao dia zarainao ampinao ivavaka sika Jesosy atoetranao ny tia ny olona rehetra ianao lay mahana fo mangoraka maty ho an'ny olona rehetra ianao maty ho an'izao tontolo izao ianao dia mampianatra anay ianao tompo hanana fo misokatra ho an'ny olona rehetra tsy manam-pahavalo ny mpino tsy mana kristiana tsy mana fahavalo ny kristiana tsy mana fahavalo ny zanakao afa-tsy lay ratsy sy ny asan'izao tontolo izao ko ampahirezy tompo hisokatra ny fonay amin'ny fitiavana ny olona rehetra fitaomana azy reny hanatona anao tsy tia ota ianao fa tia mpanota ko ampahirezy tompo anana fo mangoraka ny mpanota hitaona azy reny ho eo aminao Jesosy ny fanomezana tsara indrindra tompo dia ny filazantsara anao dia ampianary ilay tondro zany ho an'ny olona rehetra misaotra Jesosy fa tovy aty amponay ny fonao hanaizanay tia ny olona rehetra mandefitra amin'ny olona rehetra mitaona ny olona rehetra ho anao misaotra Jesosy amen